ahoana marina ity resaka kere ity. Mahery vaika ary mihamafy ny anoanana izay antsony maro hoe kere tato anatin'ny rotona katroka izao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tany mbola misy fanjakana ve i Madagasikara? Mbola misy mpitondra ve eto amintsika? Ny faritra atsimon'ny Nosy no nalaza tamin'ny resaka kere teto amintsika hatramin'izay. Iny faritra iny ihany koa anefa no isan'ny nazo fampanantenana ngeza indrindra tamin'ny kandida Anne Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ireny. Azon'ny fahefana ny 20 Janoary taona 2022. Nanao ahoana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny faritra io amin'izao? Firisan-jato tamin'ny fampanantenana no efa tanteraka amin'izao fotoana. Firisan-jato no nahazo asa ny tanora. Foana ve ny kere? Raha ny zava-misy aloha dia isan'ny adinon'ny mpitondra mihitsy aza ny maolona ny olona any an-toerana. Zo fototra ny fahazahoana sakafo ara-dalàna ary adidin'ny fanjakana izany. Raha tsy ahivina dia efa nisy mihitsy aza ireo vahiny sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara no efa nanaitra ny mpitondra noho ny fiakarany tany kere any an-toerana tamin'ny taona lasa ireny. Saingy efa nisy maty vao tonga tany an-toerana ilay filoham-pirenena ny atsara velatsia tamin'ireo vahoaka sahirana ireo. Ity no fanadihadiana tamin'izany fotoana izany. C'est dans ce village que l'alerte a été donnée. Fin septembre, des photos d'enfants atrocement maigres déclenchent une vague d'indignation sur Facebook. Le président les découvre en même temps que tout le monde. Lorsqu'il arrive ici, début octobre, il est trop tard. 8 personnes sont déjà décédées, dont un bébé de 8 mois. Ses parents et sa tante, encore accablés par le deuil, nous emmènent sur sa tombe. Dia mitodika aty Madagasikara tokoa ny mason'izao tontolo izao amin'ny manjadin'ny mponina any atsimo. Toy izao ny zava-misy any an-toerana. Araka ity fanadihadiana nataon'ny France 24 izay nivoaka ny fahiny ny volana Novambra teo ity. Anoanana no nahafaty ilay zaza. Tsy manam-bola izay no vidanana sakafo. Narary izy no anoanana, nefa mbola tsy manam-bola ihany koa izahay nitsabona azy. Amin'ny fomba ahoana hoy ianareo no ahafahanay mitsabo azy, nefa ny sakafo hoaninay aza tsy misy? Ao avaratry ny distrika an'Ambosary, mahery ny Roetsy ireo tratrany tsy fanjari-tsakafo mahery vaika. Toy izao amin'ny sary izao avokoa ny zava-misy any atsimo amin'izao. Reny rano ritra, fambolena potika tanteraka, satria efa oeritaona izao tsy nisy orana. Fahasahiranana toy izao no mitady rano. Tsy nahetsika intsony ity ombon'izy roa lahy ity noho ny hafanam-besiny anoanana. Folo izao no zanak'ity renim-pianakaviana ity, efa tsy mahatsangana intsony ny zanany noho ny anoanana. Mitsindroka mangahazo izao no ataonay, dia eto ihany izahay no matory. Tsy maintsy miaraka amin'ny te anao vao afaka mandeha. Tena mampalahelo ny zava-manjoanay. Mivenjivenjy fotsiny no azonay sy ny zanako atao. Nona foana izahay. Mieritreritra mihitsy aho fa izao mihitsy angamba no faty aloha aminay, satria tena miasa be ny saiko noho izahay tsy manan-kaniko hoanina. Vahaolana voalohany dia ny fizarana sakafo, toy ity ataony avy amin'ny PAM ity na ny Programme Alimentaire Mondial. Toe-zavatra azo nosorohana tsara izao, hoy ny ben'ny-tanàna ny Fotaka, kominy iray anisan'ny tena tratrany tsy fanjari-tsakafo. Nilaza izy mantsy fa efa nandefa taratasy maro tamin'ny governemanta malagasy, efa mbolana maro izay. Hanoanana no nahafaty ireo olona ireo, fa tsy aretina akory. Izao mieritreritra hoe raha misy ny fandraisana andraikitra mialoha, tsy nisy ny ainana fohy. Hatramin'izao aho tsy mbola nahazo valinteny tamin'ireo taratasy nalefako. Tamin'nisy maty tao Ankilomaro Vahatsa, izay vao nietsika ny gouvernement. Fanadihadiana fahita lavitra vahiny io. Tsarotsika tsara. Fa tao anatin'ny fianaiky ny valanaretina Covid-19 isika tamin'izany. Mbola naleo ny mpitondra aloha, nitokana ilay orinasa tetsy Tanjombato, nanangona vahoaka sy nanao lanonana. Izay vao namonjy ireo havana tany atsimo ireo ny tenany. Mazava ny nambara teo. Efa nanaitra ny vahiny mpiara-miasa amin'ny firenetsika. Saingy narenina ny fanjakana. Mba tsy ilazana mihitsy hoe tsy niraharaha io fahavoazana io. Ny tazana dia natao fitaovana ho fangataham-bola fotsiny io olana ny kere mahazo ny mponina io. Vary kely sy menaka kely no alefany avy eo, fa ny ambony manjavona. Tsy misy drafitra sy paikady apetraka mba hitondrana vahaolana maritra momba izany. Azadiny ihany koa fa efa nisy teto ny hetsika nataony Filomary Karavalomanana taorian'ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany ny 12 ny volana Desambra taona 2020, ka nanoloran'ireo fanomezana rehetra azony
ho an'ireo mponina tratry ny kere tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Tao anatin'ny fotoana ny 5 ny volana Desambra, izany hoe andron'ny Noely, no nizarana io fanomezana io tamin'izany. Ambety tenin'ireo vahoaka nandritra io fizarana io ny hoe tsy hitany mpitondra mihitsy ny fahoriana mahazo ny mponina ty. Ity no sombony faneho-kevitra ireo mponina tamin'izany fotoana izany. Tsy misy rano, kere. Izaho tiaka mitologna hiady. Fa ety homba ia fa nenga iraha ia mitity bebe ety neto ana mifinty. Eka, Baba zao mamono. Lahy, ka zay ny avianay atoy io le baba. Amin'ny andro fety toy. Eka. Président Ravalomana ty arnao sary toy. Nandefa raha ho anao, toy ty anakinao. Ny raha ny bakany, anday raha toy ho anao. Salama geza na kala. Salama raha parera. Rera tsy minon-drano? Kere? Kere. Atao akory zao? Atao akory? Miakany. Miakany? Aky. Toy ty anakilahinao nalefa président Ravalomana baka Antananarivo. Eka. Ontroninay nanday sakafo anao fa hainy fa kere atoy io. Eka. Ka tsy manadino anao zao i amin'ny andro Noely zao, Krismasy zao lahy. Intuit finday ny bakany. Natandesy ny anakilahinao. Misaoty leny aby nareo ny raha ny Valomanany. Eka. Kere marandrano, ty lavidrano. Lavidrano? Lavidrano. Eka ka ity misy rano no sakafo nampandesy président Ravalomana. Tsy manambaliky anao managny tsy minon-drano maity. Tsy minon-drano? Vida. Kere. Eka zay mababa ny avianay etoa io Iny rano lahy. Ano na hita-hita zao. Ao. Sautanao Presidente Ravalomana sinanome rano nanome hano. Sautanao bevata. Isautanao ro Presidente Ravalomana nanome sakafo Noel. Tsy nanadino anao fa nitsinjo anao miandro hamayagna miandro fety zao. Sautanao Presidente Ravalomana mba magnatsiaro anay mizo andro Noel zao. Zao dia misaotra indrindra ranao Presidente, dia misaotra indrindra bevata. Hafaliano tsy ombetratra ro andesinay amin'izay fitondranay anay zay avy eto zay mboe tsy manadino anay ty Ravalo. Mazava izany tsy eo amin'ny fitondrana ny filomarika Ravalomanana saingy tsy manadino velively ny malagasy mpiray-tany razana aminy ary mahavita etsika goavana tahaka izany mba anampina ny malagasy sahirana. Fa ny an'izao fitondrana izao misy ny vola avy amin'ny mpamatsy vola, misy ny vola avy amin'ireo mpiara-miombonatoka sy ny fikambanana maro samihafa avy any ivelany, saingy tonga any amin'ireo vahoaka tokony sitraka azy ve ireo fanampiana ireo? Aiza avokoa ireo tetikasan'olazaina sy nodradradradrainy taoriny ireny favoazany ireo mpiray-tany razana ka nahatonga sy niteraka fifindramoniny ireo mponina avy any atsimo tahaka ny pipeline sy ny maro hafa ireny. Aza dino ihany koa fa nisy vola be azontsika ho fanarenana ny takaitra napetraka ireo rivodoza izay nandalo teto ireny, saingy aiza avokoa ireo vola ireo ankehitriny. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe io le izy Andry Rajoelina Washington. Jerentsika tsara avril 2022 ty. Andry Rajoelina Washington 534 millions de dollars pour la construction de routes, 415 millions de dollars pour le plan national de redressement. De nanaovana fihetsiketsehana sy communication be misy ty. Mazava izany isan'ny voakasika io asa fanarenana io ny faritra atsimo antsinanan'iny. Tena nipakatany ve ireo vola ireo? Inona ny zava-misy any an-toerana raha tsy resaka fotsiny ny ao amin'ny distrika ny Ikongo. 570 no maty vokatry ny Kere raha ny isa azo farany, ary efa mihinana ny tsy fihinany tanteraka mihitsy ny mponina. Raha tsaroantsika tsara ny fanazavana izay natao ny solombavambahoaka Brunel Razafijandrofa dia vokatry ny rivodoza iny no tena fototry ny Kere any Ikongo io. Tototry ny fasika sy ny antsanga ny tanimbary anika na mamboly sy mezaka mamboly ara ny olona tia tsy mahavokatra. Misy fanampina indray moa nalefany, saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ijanona amin'ny ivony tsy tavanandro io ve ny fanjakana sa efa manana tsindrikevitra
ametraka tetikasa maharitra mba amonjenareo vahoaka malagasy ireo amin'ny fiatrehanany fiainana. Sarotra nefa ny anantena io faran'io raha izao fitondranay izao satria ity fitondranay ity dia izay zay pantany no izorany. Efa nisy maty io aza mbola sananapoka champagne sy nampiseho fety be ihany ilay mpitondra. Fihetsika zay mampiseho fa tsy mivaky loha ny olana zay misy any ambadika any. Tsy voandray mandeha no nanao fihetsika tahaka izao io mpitondra io. Ilay olona mihitsy no tsikaritra ho tao maivana amin'izao fitondrana izao. Samina niatrika io kere io avokoa ny mpitondra rehetra ny fandimby teto. Saingy tsikaritra ho kilalao sy fivarotana maketa ary ho fangataham-bola lava amin'ireo firenena matanjaka any ivelany kosa izany. Ho an'izao fitondrana izao tsy afa-miala amin'io ny fanjakana fa matoa ny fidiny lohany dia tsy matahotra ny masony. Ninona arak'izany olana mitranga dia tokony anana vahaolana. Saingy ny antsika eto ity toa miamitombo isan'andro ny fahavoazana amin'ny lafiny maro hatramin'ny taona 2024 iny. Hatramin'ny kere ity tsy mijanona ao amin'ny faritra atsimo intsony fa tonga hatrany amin'ny faritra atsimo antsinanana mba tsy ilazana hoe Madagasikara iray manontolo mihitsy. Ireny no midika fa mpitondra tsy mahavaolana no mitondra any Madagasikara ankehitriny. Izao ve ilay fomba fitondrana niomana tao anatin'ny 5 taona? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?